eo misehitry ny fambolena kosa indray dia tantsa 520 am'zatafo ao amin'ny commune Talatamaty no nahazo tombontsoa tamin'ny fizarana fitaovana masomboly zezika ary fanafody etsika izay efa fanaon'ny commune isan-taona moa izy ity ho fanohanana ireo tatsa ao anatin'ny commune. Zezika roa taona masomboly vary andrano 500 kilao, fanafody famonoana bibikely 730 litatra, sarclose 220, arrosoir 320, pulvérisateur enina ary vilon'omby 20 kilao. Ireo no natolotry ny commune Talatamaty ny tatsa miisa 520 am'zato ao aminy. Etsika fanaon'ny commune isan-taona izy ity ho fanampiana ireo tatsa ao an-toerana ka ireto farany dia nandray anjara tamin'ny fandoavana ny atsasaky ny nety manana. Tasana zany mampiavaka azy raha taina amin'ny teo aloha dia efa hita misy fahavonona be ro tantsaha ity aminay ny fiaraha-miasa amin'ny commune zany amin'izay fangatarana fitaovana zay marihana tsara fa tsy fitaovana tsy mena ray maneompona avokoa ro fitaovan'ireo fa nisy famparesaka zara. Ho an'ity tatsa ity izao dia mitotaly eo amin'ny 2 eo ny fitaovana fanafody zezika nalainy ka ny commune no niantoka ny atsasany 10 ariary. Zava-dehibe aminay tatsa mihitsy ny fandraisana anjaran'ny commune isan-taona sahala amin'izao manampy be dehibe amin'ny resaka famokarana rehefa izay atao na fambolena na fiompiana na asa tanana. Za zao mamboly légumes, courgette, haricots verts, poivron. Raha fanolina zao dia hitombo amin'ny mihoatrano any. Marina fa mitambatra ao anatina coopérative ireto tatsa ao Talatamaty nahazo tombontsoa ireto izay mihatsara hatrany ny famboleny izany hoe ny farim-piainany.